Tao manakara dia misy candidat anankiroa indépendant numéro 2 sy numéro 5 izay dia nasoa fatafatesinareo any olo mianso anazy moa misy mpandrarama anazy misy olo karakara amin'ny télévision misy gouverneur avilavitra aty dia midi ao dia hoe ianareo melanareo dia lasanareo manoana an'ilay candidat ny candidat pasakany ireto daholo ny dossier mombanareo zany ampiasaina daholo zany na misakany ranometra na ny tribunaly anaovany menace dia nampanaovany déclaration nga izy omaty zay ny anankiray dia hoe zay dia niala fa mitovy any ny zavatra tadiaviny dia hanonany le candidat any ary avaravaha mianala zorofo ary dia nalany ngadrana anao le olo dia reo navoaka tao prison dia andany anao miaraka amile candidat pasakany ty manao propagandy miaraka aminazy maro moa ny zavatra tokony teneny ny tany le fanily siragnany tany ambaty-finandrana any madamo panina lefa sita misoa ny zavatra atao satria dia maro olo mandray anazy eo dia natao misy ny tenitenany madamo panina tany voandroza menacé candidat indépendante anankiray hitano sany ny tenin'ny président HCC hoy zay anasazy zaho izy invité eo fa sao dia lasa indray le hoe azo resina fa sy mitologno dia ahita anazy asikany ka dia raha tenin'ny président eo tsy misy mpamosangany koa vahoaka koa hiaro esavity fa so ataotao vitavitako zao fotsiny ty zavatra ty ary ny communauté internationale koa sy anaikinaiky sy tokotokony anaika an'io hoe ivalide an'io hoe dia ara-tanàna ny élection atao Madagasikara fa raha zao mitoy sy misy zavatra sy mety fiantsinina sy fanaovana tsinitsinina tanteraka ny voaka malagasy zao fandikana ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ao anatin'ny zotram-pifidianana izao fanainina ataon'ny mpitondra ankehitriny hitariky akorotana tsy hatanteraka ny fifidianana ka anapitena ny démocratie eto Madagasikara izao fandikan-dalàna mibaribary ataony zao manameloka tanteraka izao fandikan-dalàna ataon'ny mpitondra fanjakana ato anatin'ny zotram-pifidianana izao izahay ary manamafy fa ny fifidianana madio sy manara-dalàna ihany no antoka ahafahana manatanteraka fifidianana milamina sy manaja ny safidim-bahoaka ary azahoantsika solombavambahoaka mendrika izy olo ny fifidianana ao anatin'ny filaminana sy anekeniny rehetra ny voka-pifidianana dia mitaky zao zavatra zao izahay voalohany ny ampitsaran'ny mpitondra ireo tsy fanarahan-dalàna tony faharoa ny andraikitry ny CENI sy ny ACC ny andraikitry ny CENI sy ny ACC ny andraikiny ka ampiasany ireo fahefana eo ampelantanany ampiarana ny sazy voalazan'ny lalàna amin'ireo izay manao ny fandikan-dalàna sy ireo izay candidat izay nahazo tombony tamin'ny tsy fanarahan-dalàna ireo miantso ny fiomboana be iraisam-pirenena koa izahay tsy hitaza-potsiny zao fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana eto Madagasikara izao sy ny fanasosena ireo sotoavina démocratique iraisam-pirenena zay ataon'ny mpitondra ankehitriny manamafy izahay fa tsy anaiky lembenana manoloana ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga toy izao ary efa mitona sahady ny vahoaka malagasy tompony fahefana Andriamanjaka ho isa hijoro sy ho vonona hiaro ny démocratie sy ny fanjakana tan-dalàna eto Madagasikara mba tanaovatsia mandrakariva ny tany tan-dalàna dia raha manolotra izy tokony manolotra azy aty amin'ny tranony aty raha hoe ty mizadra menenareo any fa tsy izy manolotra izaky ny toerana zay ahitany vahoaka zay nge nahita zay tany manakara nahita zay tany toerana zay nale nahitany am'izay faritra nisy nahitany azy ka raha ohatra zay ka na ohatra hoe tsy fahalalana na tsy fahaizany dia eno tsara ny fahasivy amby efapolo amin'io andininy any amin'ny lalam-panorenana dia milaza fa ny andraikitry ny filoham-pirenena dia tsy azo ampiarahana amin'ny vondrona politika
tokony tsy iseho mihitsy izy akory na manolotra atolony amin'ny mpanohatra zany le zavatra tsy azony atao efa teo a matoy samy tena zany eto malala tsara ohatra niny aby ny zavatra nataony reo le olona nanaraka tsara ny constitution ary nisy ino mihitsy ny arah mety zao mikonkolaza constitution tsy azonao atao azo miverifieny zany tsy azo atao a ny milaza mihitsy hoe za lehibe ny antoko politika zao ka toka eto hanolotra anareo ny zavatra fa tsy mitokana akory tsy fanao zany mandika ny lalam-panorena tsy hipetra-potsiny amin'izao ny firaisan-kina fa metraka fitoriana raha ny fanamafisany fifidianana madio sy mangarahara raha anatin'ny fananjanany tantandalàna no mila petraka eto amin'ny firenena ametraka rikety metraka fitoriana zay raha avy eo zay eto manana olona manampaizana rehefa ndaza hoe manampaizana maromaro miaraka aminay misy olo solova na atao anatinay efa misy atao anatin'andidanay na ireo le olona natsonay mihitsy anampy anay nareo vahiny natsonay keo anampy anay io mba de nio ty lalam-panorena ty de ameonay ny tokony interprétation nareo de name izy ohatra ny zao avy any Sud Afrique natsoko de narefana izy de ametraka fitoriana aloha zay ho hita satria ny ACC sy ny CENI koa zany a tokony andray a sy ampiasa reo fahefana eo ampelantanana ary ampiatana zay sady zay satria tany tsisy lalàna zay zany raha tsy manao ny ACC